Taranja baolina lavalava tanterahana androany teny Mikanja Maky ny fiadina ny Super Coupe izay tsy araky ny nieritreretan'ny maro azy satria dia nomotsany ny FTM Manjakaray tamin'ny isa 7 no 1/3 ny 3FP izay tsy tonga ny lalao ny 9 isan-jaton'ireo mpilalao topo-toerana. Nalain'ny FTM Manjakaray Baraka ny ekipan'ny 3FP teo amin'ny fiadinan'ny Super Coupe ho an'ny taranja baolina lavalava. Nomotsany Dakar tamin'ny isa mavesatra 7 no 1/3 ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana io tolakandro io teny Mikanja Maky Andotapenaka. Gaga sy talanjona ny rehetra fa misy inona ao amin'ny kluban'ny 3FP satria ny 9 isan-jaton'ny mpilalao topo-toerana dia tsy tonga niatrika ity lalao ity avokoa. Isan'izany ireo mpilalao rehetra ny 3FP ao amin'ny Maky: Tolitra, Tanjona, Zo, José, Rija, Rabe, Rosé, Garcia, Iadja, Sidonie. Fanontaniana mipetraka ny hoe fa misy inona ary ao? Tsy tonga ho azy hoy ny hafa ny zavatra toy izao. Hatreto dia mbola mipetraka ho mistery aloha ny tsy filalaovan'ny ireto mpilalao topo-toerana ireto. Tombatombana daholo ny an'ny rehetra, ao no milaza fa natahotra ve ireto mpilalao ireto tahotra ny FTM Manjakaray, ao kosa no milaza fa misy olana mihitsy eo amin'ny lafin'ny fitantanana ity kluba ity ka tsy mifanaraka amin'ny mpilalao ireo mpitantana. Mbola atenaina fa hitondra fanazavana ny tena zava-misy marina ao anatin'ity kluba ity ny mpitantana ny 3FP. Niezaka nitady fanazavana araka izany ny mpanao gazety ny Fandarana Mahery tamin'ity androany ity, saingy toa nialabala avokoa izy ireo. Hatreto ihany koa mantsy dia mbola tsy fantatra mazava ny hoe iza marina no tena mitantana ity ekipa ny 3FP rugby ity. Ny azo ambara dia ireo voatendry ho mpitantana vonjimbaika nandritra ireny fiadina ny tompon-dakan'ny top 8 ireny aloha no tsy hita ateny an-toerana mihitsy na dia iray aza tamin'ity androany ity. Araka izany dia antenaina fa hitondra fanazavana matotra sy mazava ny mpitantana ny 3FP mahakasika ity zava-nisy teny Mikanja Maky androany ity. Raha teo amin'ny lalao kosa dia nampiseho ny fahaiza-manaony hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny mpilalao ny Mamikely sy Benarivo izay tsy nanao ambany zavatra ity fiadina ny Super Coupe ity. Mendrim-piderana kosa ireo mpilalao ny 3FP izay niatrika ity fihaonana ity izay mbola naneho fahavonona hiaro izany lokona akanjon'ny mena sy fotsy izany. Nahazo ny larana fahatelo kosa ny ekipan'ny Kosfa rehefa nandresy ny tehefana aty azy tamin'ny isa 4/20 no 2/20 lalao izay anisan'ny niady tanteraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.